Cultura Radio manolotra ho anao. Tatabe anay sy bebe anareo. Tantara nosoratan'ny Rado Luc Pasco, totosainy tsiky fiononana, Louise Raviloso, Zoma amin'ny rena, Sofaniry, fetra sarobidy no anome aina ny tantara. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika, mahamiasina. Fanga fitahiana tsy milalao. ka marerena sao dia mba misy zavatra azo hoanina alohany amindrehany e. Nona be mihitsy aho zany, ohatrany reraka be zany a. Ka ty lesina amboaron'ny bebe ramiada nanao ty lafy e. Meo aloha jerena ary. Iny ary telo anahy de telo an'lahy, enina mantso ny netiko. Tsara izany a. Tena mahay bebe anareo. Tamin'iny koa izy le nanao an'le mofo kely iny. Ilao aza mitsamotsamona be rehefa mihinana ka efa teneniko foana. Jereo koa nge ny tanany e. Maninona? Maloto be. Meo aty aloha reny dia mandeha any amin'ny sasan-tanana vetivety ka firetra kely. Tsy ariana akory angatsy, kisitona be. Aloto ihany anay io avy eo e. Mandeha anaingana fa neno ihany ny soneri ka. Efa ozy ny mpampianatra hoe tsy misakafo amin'ny tanana maloto fa mahabe kankana. Mandeha ana fa zabe loka. Ahoana Tatabe Ramora? Salama tsara ve? Ahoana fitahiana nianatra tsara ve se? Ie, zany ny alehaniko. Inona zao no nataonareo androany? Français sy matematika. Zany ny antaranja tiako indrindra tamin'izany mbola nianatra. Zany ve Tatabe? Dia nahay matema be zany Tatabe taloha. Deo eo ihany ka. Sady mbola tadidiko tsara ny mpampianatra anay tamin'izany. Fa taizy Tatabe nianatra taloha? Nanomboka 6e motralà dia efa tao amin'ny CEG, tany Rivomamo. 3e vao niala tao. Ay, dia tany zany nareo mipetraka taloha. Nafinaritra daholo ny mpampianatra anay tamin'izany a. Sady tena naina nazava, na ny fizika koa aza tena tiako. Ny anareo ve mba ohatrany anay hoe tsy tonga lava? Tsy tonga lava ahoana ry se? Ny prof de fizika anay Tatabe tsy tonga foana. Dia rehefa tonga dia miresaka zavatra hafa fotsiny indray ny ataony. Dia ina le zavatra faresahany? Zao izy tany andafo zao foana. Mipetraka tany hono izy nandritry ny taona. Dia asehony anay eo daholo ny sary, ny diplômany rehetra. Tena miseho amin'ilay be mihitsy ry Tatabe a. Ka mety mba tiany aseho aminareo mpianany hoe zany ny tombony rehefa mianatra tsara. Ka zany anery Tatabe tsy manazava lesona mihitsy e. Hafa le mpampianatra anay tamin'ny 7e. Adika fotsiny lesona dia asainy atao tsenjerimaimbo avy eo. Zany ve le ty? Tsy mety tokoa zany a. Tokony makamy mihitsy raha nga Tatabe a. Aninona any ary se? Ka mba teneniny Tatabe iziko. Tatabe mba olon-dehibe dia tsy sahangeringeronina. Sady izy be feo be. Afa-tsy maresany Tatabe iny. Dia inona ho se no teneniko azy ary? Hoe aza manao an'izany tsony. Dia hoe ampianaro tsara daholo ny mpianatra dia aza mingeringerina fa mijaly ny ankizy. Ka nga tsotra kely takan'izany izy ty ry se a. Tadiaviny se ho sosotra eo izy. La zay no mibaiko azy amin'ny asany eo ah. Ka mety mba hatahotra ny izy raha Tatabe no miteny. Izy mantsy a rehefa olona fotsy volona solasola dia matahotra. Fa ahoana mahatonga ny se miteny azany? Ka hitany Tatabe? Any ampianarana raha misy talehanay zao a fotsy volo dia atahorany be mihitsy.
mody manazava be Razoky raha vao mandalo Ramose Tale. Misy Ramose fotsy volo ray izay koa tena atahorany be. Ramose Pasco mosa Ramose Fisco izay. Sao de hoe sefo? Ie, misy hoe sefo mihitsy. Efa raha sefo be mihitsy angamba izy iny. Zay no tena mahampole azy. Zany ve tsy sefo Sisko? Ie, zay marina ry dadabe sefo Sisko. Zay raha sefo zay no tena grand be atahorany mafy mihitsy. Fa nga fantatry dadabe koa iny Razoky iny. Zay ty mahatsikaiky mihitsy ka. Andana aloha jereo mivary eo sao mandroatra fa za nakatotrany e. Efa miditra be ihany koa zany moko zany. Voaray sefo. Arena! Ahoana bebe? Ampidiry mipody am'dia am'izay fa efa hariva ny andro e. Moramora ary bebe fa sao de misy maheno a. Mahamenatra olona. Inona mahamenatra anao e? Le hoe poko. Inona zao mahamenatra am'izany ka? Fa nga zany teny ratsy sa teny mamofady? Ka mahamenatra ko. Mahamenatra anao koa zany ny teny hoe gabine? Aha, afa kosa zany ary bebe a. Zao ny teneniko anao a. Tsy misy tokony hamenatra anao mihitsy ny miresaka toy izany. Pirofane zany fa olona madio ianao e. Fa tsotra ny olona sasa mivalan-drano sy manao maloto etsy sy roa. Ohatra marina tokoa izany tenin'ny bebe izany a. Hoe, ary inona izany endasin'ny bebe izany? Tomanitra be mihitsy. Mofo baolina. Wow, miam. Afaka manandratsira ve zary bebe? Fa nga io masira fa tsy mamy e. Manandratsira mamy ary e. Sady zaza nona be mihitsy. Taoko efa nitondra katlesy be dehibe ndry talohan'ny niditra tamin'ny roa. Ahoana ny nahafantaran'ny bebe hoe nitondra be dehibe a? Nefa zarera raha nakazo taoko. Efa nsaiko ane izy rehetra teo reny e. Saika nomezako ny cousin kelinao. Efa ndeha hanome azy roalahy iny any nahita hoe ay kely sisa ny tao. Azafady bebe a. Tsy maninona raha nahasoanao fa amin'ny manaraka tsy hafen'ny penina ohatran'ireny e. Ohatran'ny hoe mangalatra ianao raha vao manao tak'izany. En bebe a, misaotra. Bebe moa tiako. Asa Bebe kosa. fa hono aloha e. Fa zaraindry amin'izy nefa le katlesy netindry ireny e. Sao de be do bebe le olonako. Le akizy mantsy e. Nahoana moano ibedy azy. La zao fa tsy haninina azy any ah e. Nanomezako amin'ny fitahiana le izy. Izaka izy amin'ny fitahiana? Namako zany. Namako any am-pianarana. Mampalahelo kely zany a. Ndry mampalahelo tokoa izy zany. Fa inona hono ny asan'ny ray aman-dreniny? Tsy fantatro. Mba eto aty hoe izy zany ry Arena. Fa atao amin'ny bebe inona nefa izy e? Ataoko inona moa izy fa mba tiako fantatra fotsiny ko amin'ny mahanamanao azy. Efa niteny anao fa tsy haninina azy. De roviana nefa. Zay afahany makaty e. Ohatra hoe amin'ny zoma hariva na sabotsy. Eny ary e. Nefa asa zao izy raha ety akaty. Fa maninona? Ka tsy de fandreaman'olona loatra izay mantsiko. Sady saro-kenatra be mihitsy. Izy ary tsy samy resaka amin'ny mpampianatra mihitsy. Zany ve? Ie. Fa inona ny mahatonga azy manao an'izany? Dadabe a. Misy zavatra notaniako any dadabe. Avia ty ary e. Zaho sady manao zavatra. Hoay, fa iny eo amboarin'ny dadabe io. Fiarakilalao. Ary toa hafa kely izany ary dadabe. Misy filifila be zany. Fa toa mibilina kely ahoana koa ary izany. Andraso vita dia ho hitan'seho izy e. Fina aloha le resaka tiany sy atao e. Hitan'ny dadabe e. Misy namako izay any am-pianarana. I Arena ny anarany. Ankizy vavy anga izy zany. Ie,
Fa ahoana ny tonga dia nahafantarany dadabe an'izany? Tsy mbola naheno mihitsy aho hoe arena dia ankizy lahy fa vavy kely foana ka. Ankizy vavy aloha izy Tsara toetra be zany ry dadabe Fa ahoana ny anaovan'la hoe tsara toetra izy zany? Ka hitany dadabe izy manome goûter foana nefa goûter matsiro zany Zay ty mampime mihitsy ka. Satria hoe mizara goûter dia hoe tsara toetra. Fa inona indray zany ny filazan'izany ho dadabe ka? Sady izy miresaka amiko foana. Eny e, tsy maninona raha izay ny fahitany se azy. Toy izy ny resaka se? Dia hitany dadabe asainy bebe anoany aminy amin'ny zoma hariva na sabotsy. Dia ao anao se? Sabotsy angamba ho ako, fa le zoma sao dia hariva be vao mody. Dia hoy izy hoe mihinam-bary eny aminay zany lahy. Dia ahoana zany ry dadabe? Mandala makany e, maninona moa? Dia lasa dadabe rerindrainga ny ato e. Tsy maninona zany ry se Tsy maintsy mba misy fotoana mandeha kely any se ndray andro any. Eny nazako aza. Hoay, fa ho aiza koa dadabe? Hitany se tsy maintsy ho avy ny fotoana andehanako. Tsy maintsy isy zany any aoriana any. Fa se kosa tsy maintsy mandroso. Dia tsy verina intsony ve dadabe amin'izay? Fa aza matahotra se fa tsy lavitra eny fa tsy hitan'izay fotsiny. Aza mitomanika. Lalam-piainana ange zany e. Fandaran'Andriamanitra. Masika loatra sao Andriamanitra sao ka. Aza miteny an'izany se. Fa inona mahatonga se miteny an'izany? Ka ny dadako izao tsy fantatra ny lasany any. Bebe koa. Dia avenay izany sao dadabe indray tetaviny alaina. Lalam-piainana tsy maintsy lalovana zany ry se tsy zao dia zao koa ange zany e. Fa manomana ny se fotsiny Fitahina, manao ane lahy, mandrosoa e. Bebe io fitahina fa tonga. Manao any ry? Mandrosoa fa za menamenatra e. Mandrosoa fa ho avy eo bebe rehefa avy eo. Waay, mahafinaritra be aty aminareo kay. Misy tele ngeza be. Mandeha ve zao io? Mandeha io ka. Hijery anga lahy? Any an-trano izay tsy dia mijery. Fa maninona? Tsy haiko. Tonga ny vahiny. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Mipetraha fa aza mikiropaka e. Ary toa gaga be bebe mahita ny fitahina? Ka gaga mifidiviana da fotsiny Tena misy zavatra hitovizany betsaka mihitsy reto zaza reto. Indrindra fa tia marika maintimainty akaiky ny sofiny ity. Fa ahoana ary zany? Fa inona nahazo amin'ny bebe androany e? Midorororo betsy. Fitahina ny anarako tompoko. Faly mahafantatra anao. Iary hijery tele aminay nga bebe? Izy mba hijery fa tsy dia mijery any aminy. Tsy maninona ka. Aiza moa nareo no mipetraka? Zay ve? Eny Ambohipo-tanàna. Manofa trano ve nareo no eny? Tsy haiko. Mety manofa angamba. Nareo sy ny dadanareo sy ny neninareo ve? Neny efa maty. Maty? Fa ny dadako tsy mbola hitako. Ohatran'ny mbola kely aho ny dia niariny izay sy neny. Azafady anaka fa tsy fantatro Tsy maninona ka. Fiainana izany ho dadabe anay izay. Atao ahoana ary? Ohatran'ny mahaliana fiainan'ity zazy ity Tsy haiko hoe fa inona no antony. Ohatra misy hery sa feo manosika matatra ny momba azy. Io indray bebe, afaka misakafo aty ve hoa izy? Ohatray, azafady fa variana. Afaka isika. Ilozako vetivety aloha nareo dava hikarakara ny sakafontsika Eny ary tompoko. Tsotra be bebe anareo Tsotra be mihitsy izy iny.
Nanahoana ny tandry se? Nafinaritra ka. Ay, dia inavy io no nataonareo tany. Nijery tele zay a. Hmm? Fa tsara ny tele andro zareo ry dadabe a. Ay, Ny azy fisapisaka be sady ny sary ngeza. écran plat zany. Aikay tokoa moa zany ny anarany. Ie. De ny sakafo tany koa tsara be mihitsy. Composé moderne be. Se ty koa dia mahajikaiky. Dia ina ny lokanareo tany? Sosisy ngeza be anankiroa ry dadabe a. Anary ery. Aikosako. Dia nazotomana tsara ve se? Tena nazoto be mihitsy. Nanampy ny roa. De ny salady koa. Dia mba nalala fomba tsara ve nefa aloha se tany? Ha? Sao dia mba nanala baraka tany a. Aza matahotra dadabe. Tena tadidiko tsara daholo ny afa ry dadabe rehetra. Tsy mitsamotsamoma rehefa mitsako a. Ny olon-dehibe mandray sotro voalohany. Tsy manao be ambosika. Tsara zany rehefa tadidiny se. Afahono ahy. Fa naninona ho ahy dadabe ny tsy manambady tsony e. Sa tsy mahazo? Tsy mbola nieritreritra an'izany mihitsy azo. Fa ahoana? Ka hitan'ny dadabe. I bebe Ramiadana koa mantsy tsy manambady. Bebe Ramiadana izy zany ry se ty. Kay moa mbola tsy niteneniko any dadabe ny anarany. Le bebe any areny zany bebe Ramiadana zany. Dia maninona? Ina ny fandraisana zany? So dia mba azalamako. Samy maty vady nareo. Samy zafikely sisa ny tezainareo. Se ty dia tena mahita lazaina mihitsy. Resaka matitra nie zany ry dadabe. Toy mihezanareo fotsiny. Ny fiainana angery fitahiana tsy moramora kely ohatran'izany e. Fa ahoana ry dadabe? Mila mandinika tsara vao mandray fanapahan-kevitra. Ay, fa za koa tany nijerijereny bebe Ramiadana be zany e. Dia nanontany zavatra be dia be. Zavatra inavy? Efa nisasan-tanana ialahy. Io ndray areny. Ka za kosa ve efa niteny hoe tsy mety le misakafo amin'ny tanana malotoko. Lasa aloha ialahy misaso. Hoainina kely ndry. Efa nisasa. Jereo. Ay, iny ary ny ialahy. Kay le tia tao mofo baolina be ray. Anary ery ve ty? Ie, efa nanafatra bebe hoe ty hono ialahy. Zany. Merci hono hoe. Mipetra amin'izay ka? Arovindriny mba hakany aminay. Any aloha dia misy tele ho jerena. Ka maninona raha tsy misy tele any e. Fa inona misy anatra fitahiana? Misy bitro any a. Dia akoho dia saka. Way, tiako be zany. Zano mahana azy. Aleo fa eran'ny bebe dia teneniko elara-pitso. Fa tokony miara-mipetraka ho antsika e? Hita ao amin'izay mihaona foana. Mahita hevitra. Inona? Andao ampivadiana ny dadabe anay sy bebe anareo. Ialahy ty koa mampimety. Tena resaka razoky anie zany le reny e. Izy anankiroa samy maty vady. Samy tsotra be koa. Ohatra ny hevitra mety zany alazany Fa leo aloha hitako tsara ny dadabe anareo ka. Fa ahoana? Sao dia tsy bôgôsy akoriko. Bebe anay ny manjakely e. Sao dia maty antoka iziko. Dadabe anay ary ny tsy hitandriko. Tonga dia bôgôsy zany fa izy efa fotsy volo fotsiny. Ho hitantsika eo zany e. Bebe Ay, aty amin'ny salon ahy e. Inona nijereny bebe ato? Mba mijerijery film ato akia. Tsara ve? Io ihany. Tantarana olona roa mifankatia nefa tsy afaka mivady noho ny fomba tsy mitovy. Zany.
Ireo zany zao ry zareo. Ie, ireo ry zareo. Nanahoana ny tany? Nafinaritra ka. Somary kelikely ny trano zareo fa miompo bebe dia be izy a. Bitro, saka, alika, gana, akoho. Tonga dia fantatra fa namahana bitro indry izay. Ie, ahoana nafantatra ny bebe an'izany? Zavikeliko eny ndry e. Fantatro tsara ny toetra ndry, fombafomba ndry, ny zavatra tiandry. Namahana bitro izay sy fitahiana. Mahafatifaty kely ry bebe le bitro a. Hozy dadabe Ramora hoe hitondra mody ve ndry? Iza le dadabe Ramora? Le dadabe amin'ny fitahianako. Saika hitondra ihany aho dia hozy aho hoe andraso aloha eran'ny bebe anay. Kilay asiana azy no olanako. Atao amin'ny efitranko rery bebe a. Ao malalaka tsara. Fa nga zany mety ry kalakely ty a. Fa maninona ka? Mahery mipipi be reny no sady mahery fofona be. Zany ve ry bebe? Tsy fanao miaraka amin'ny olona ireny. Reny ene soloina lafika matetika e. Kafe. Aleo aloha jerentsika eo izay asiana azy e. Arono a. Ohatran'ny ahoana ny dadabe amin'ny fitahiana? Ohatran'ny vazaha. Fotsy be sady lava orona be. Fotsy volo be koa. Pointure amin'ny bebe mihitsy. Ry ty dia mahita lazaina mihitsika. Tena marina anie izany ry bebe. Sady izy koa nefa maty vady e. Fa izy koa nanontany aho hoe iza ny anaran'ny dada sy neniko e. Zany ve? Dia ahoana hoy indry? Ny dadako ary iza no anarany. Fa efa maty tamin'izaho mbola zazakely. Fa neniko koa tsy fantatro na aiza na aiza. Fa iza maromaro izany olona izany. Ohatran'ny misy zavatra sa hery manosika hamatatra an'izany rehetra izany mihitsy. Fa zany eny eo azy bebe. Hoe ahoana? So dia mety amin'ny bebe ihany ho azy izay olona izay. Fa nga izy ty atao resaka tsotsotra ohatran'izany ry arena. Aoronaingana ny talata andao ody. Fa iara-ody angatsika sindry? Ie, sady misy resaka matotra be mihitsy. Dia ahoana nefa ny busitsika tsy mitovy? Mandeha tongotra moramora intsika e. Dia rehefa vita ny resaka dia samy mandray ny businy. Raikitra e. Be korotana le tsy lahy ka. Jereo efa latsaka io ambany io ny kampala ny loko miparitaka. Ka indramin'ny zalaly izy dia tsy averiny tao anaty tranoko. Ao ampirimako azy aingana. Zay. Dao amin'izay. Aza tazomina ny tanako fa lazain'ny ankizy mpisipy atsika sindry ka. Dia maninona? Enoy aloha le resaka e. Jerendry le manga be. Koay, ngeza be. Enoy aloha. Tena mety any le hevitra lahy tamin'iny. Le hevitra inona? Le hoe tokony mivady bebe anay sy dadabe anareo. Ka zany efa ny teny andry e. Tena bogosy be marina kay dadabe anareo. Moa bebe anay koa manjakely. Ie, fa dadabe Ramora anie ohatrany tsy taitra amin'izany anambady izany akory e. Dia inona ny hevitra? Bebe raha miadana koa aza. Fa raha vao mifankahita ireo dia mety tonga dia ohatrany tamin'ilay dessin animé jerentsika sela iny. Ie, tadidiko iny. Nefa ahoana ny fomba atao eonandry zareo? Amin'ny anniversaire-ako. Paroviana ny anniversaire an'lahy. Amin'ny 29. Ny ahy koa amin'ny 29. Why ô, mitovy. Dia aiza ny atao? Aleo any aminay e. Any malalaka tsara. Samy mandresy lahatra ny azy zany a. Ie. Dia ahoana ny sakafo? Aleo resana ry zareo dia izay teneny ao e. Manao daholo nareo. Bon anniversaire lahy. Bon anniversaire ndry. Tia mifanomezana ao andry. Way,
misaotra ny fitahiana. Manao ny tatabe Ramory. Manao ndre bon anniversaire. Misaotra tompoko. Mandrosoanareo e. Bebe tonga ny vahiny. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Izy ry bebe ny tatabe Ramora. Ary izy ry tatabe Ramora ny bebe raha miadana aminy a. Tena endrik'olona efa hitako mihitsy ny endrik'ity Ramory ty. Tena tsy vaovao amiko mihitsy ny endrik'ity raha miadana ity. Hitala fampijerera bery zareo. Ie, sady mifampitazona tanana ela be. Nandaitra fikatsika sela. Andao hijery tele amin'izay e. Bebe andeha hijery tele aloha izay a. Fanganareo tsy hiaraka amina eto e. Rehefa aveo ka. Mandeha ary any amin'ny efitranoko mijery e. Andao. Ary inona raha mahafalifaly andreto zazy reto? Ny ankizy anga hita e. Izy ireny koa dia tena tsy mifankafohy mihitsy a. Zay aloha dia marina. I fitahiana izany rehefa tonga ao an-trano dia iarena foana ny foto-dresaka. Toraka izany koa iarena. Fitahiana matanjaka e, fitahiana mampalahelo e, ohatran'izao izay fitahiana manao kilalao e. Tovy mihitsy. Fa hono a Ramora? Tompoko. Tsy mampaninona anao angamba raha ataoko hoe Ramora ianao a? Manahirana ilay anao hoe ramose nefa isika mitovitovy taona ihany. Tsy maninona mihitsy izany ka. Raha tsy mahadiso avy aizaka imonareo. Vita Tananarivo ihany izay ny tena marina fa ny asa Tananarivo mamy ndraiky dia tanina lehibe aho. Dia ny asany natafaverina teto Tananarivo indray. Ary nareo? Zay koa avy eto ihany. Dia tsy niala teto mihitsy e. Fa ny mahatonga manontany anao mantsy dia ny fahitako ny endrikao. Hitala bebe mihitsy no miteny voalohany. Andao hiverina rian'ny efitra fa leo ry zareo ifandamina ao e. Fa maninona ny endriko e? Ohatrany tsy vaovao amiko mihitsy fa tsy mety tadidiko hoe taiza. Na za koa aza mitovy amin'izany tenenino izany mihitsy. Nefa tsika ohatrany mbola tsy niona mihitsy e. Ohatrany mbola tsy niona. Nefa asa. Fa ny tena nanitikitika ny saiko fa elaela izay dia izy tahakely reto e. I arena sy fitahiana ve? Tsy tsikaritro va mifitovindry zareo ireo? Tsikaritro ihany fa za nge vao fandrony amin'izao ny tena nahita ny arena e. Na izaho koa azany e. Eny e, fa ny telony angamba izay. Fa misy itovizana be mihitsy izy dareo. Izy lasy vavy fotsiny. Tena marina tokoa izany lazainao izany a. Na ny fihetsiny aza, ny toetoetrany. Dia asa raha tsikaritro fa misy marika maintimainty izay eo ambadiky ny sofiny eo. Samy misy an'izany izy dareo. Izany ve? Misy an'izany mihitsy aloha ambadiky ny sofiny fitahiana ao amin'ny sofiny ave. Dia lasa saina hoe fifandrofian-javatra ve sa inona? Ny daty naterahany koa aza mitovy nge. Tsy fifandrofian-javatra mihitsy izany. Dia mety hoe piraita-po ve sa kampana mihitsy reto zazy reto? Dia tamin'ny fomba hoana nefa? Tena mila manadiady lalina tsika raha izany a. Tsy hay izay zavatra hitranga ao aorianao. Tonga dia azoko ny tiana ho lazaina. Io indray ny famihan'ny resaka olona. Mangina aloha fa mba tiako enona ny toy ny tantarato. Ohatrany tonga dia mpinamana be zareo a. Afaka mihaona fotoana hafa ary ve tsika ianao e? Zao mantsy misy azy dato. Tsy maninona ka, aleo mifanome numéro-na telefona. Hitala. Tena mifanome numéro ty e. Tsy ela koa dadabe izany a. Orakizy a, andao amin'izay sakafo. Ndao tsika sela aloha isasa-tanana. Ndao aty.
Zay indray arena sy misasatanana. azafy rehetra ho a Mety aminao ve le toerana? mety ka milamindamina tsara ny mba tiako ho fantatra voalohany aloha hoe ahoana tsara moa ny mahazafy kelinao amin'ny fitahiana Ny zanako vavy ny reniny ary nareo sy arena? ka mba nareo lany zanako Ah, rija sy rajo ny anarany rija ny ray ny arena Rija? Efa henoko izany anarana izany. Anisan'ireo tovolahy mpifanerasera tamin'ny mialy zanako izany a. reo tovolahy mpifanerasera taminy Aza lefa lavitra sainao fa ny tena marina. Ny ankamaroan'ny namany mialy dia tovolahy avokoa. Tsy dia tia manana namana vehivavy loatra izy fa tia fosafosa hony. Fa nazanona tsy izany ireo tovolahy ireo nanaja azy daoly ka. Fa izay ritsy izay nyresahany tamiko foana. Fa tsy dia tadidiko loatra ny tarehiny. zandray nefa aloha tsy mbola naheno loatra n'izany anarana hoe mialy izany i riza koa tsy dia be resaka loatra e mifanohitra be izy ro lahy rajo be resaka sady mitondra n'izao karazana tovovavy izao ato an-trano sady raha iaingo a rija ndray tsy dia miresaka firy sady tsy mbola hitako na henoko niaraka tamina tovovavy izany Fa inona ny antony? misy antony tena lehibe aloha avy amin'ny rainy e Fa ahoana? Angara rany? ny mifanohitra amin'izany azako aporisiny akoloka na mivantana mihitsy azy izy ro lahy hiaraka amin'ny tovovavy maromaro Zany a? Afandray izany? ka zao mantsy taranaka andrina ondry zareo sarotony dia sarotony izy ny amin'izany na ny fomba fiaina na fomba fisaina anisan'izany no hoe tsy mahazo manambady afa-tsy andrina ny zanany Izany mihitsy ny fomba zareo andrina. fa ny azy efa tafahoatra na rahany tsara ny tantaran'ireo ataony hoe razam-beny izay nanambady maro dia tena narahany hatramin'izay fomba izay Manana vady maro izy izany any. angamba izy aloha dia tena nanao izay daniny kibo mihitsy raha resaka revorevy sy adalàna efa 5 taona izay no nahafatesany za koa tia ilozako mitantara amin'ny fiainako eto Avy taiza ny tondrany rijany arena teto? tena gaga angamba ianao raha ilazako fa tsy fantatro Aza vao misimisy kokoa hoe. nisy teo amin'ny herintaona teo no tsy nahitanay azy na mahery azy angamba tsy fantatra ho taiza na taiza fa tsy hita fotsiny tsotro izao avy eo izy a tonga avy any mahay maika be izany tondra zazakely I arena io zazakely eo? ie izy mihitsy gaga fotsiny a zanako ty hoy izy arena no anarany apetrako amin'ny eny fa ho izy ianao hoy aho dia nyvaliany hoe misy zavatra maika tsy maintsy hiverenako zavatra miankina manainy Dia tsy niteny ve izy hoe hoaiza? ho any atsimoany hony e ary mba hoana indray ny amin'ny fitahiana Ela loatra le komantsika. eny tokoa iny kosenika Misaotra tapoko. Ny ahy teronako ty tena mba tiako mihitsy a. ny ako sady aindry zareo tsara manao azy lasopy Sady mahazo toa ianao a. misaotra ianao koa ary andao toizana ny resaka taiza mosika no nijanona le teo Ny tantaran'ny fitahiana. Mialy moa ny reniny a. Roland ray tapo aminy. Lasa ny ampitany daholo izy Roland reo. Nisy fotoan'izay izy io niresaka tamiko momba ny resaka firazanana. Fa inona hoy izy ny olana mahatonga ny andrina tsy hanambady firazanana hafa. Dia izaho moa tsy dia nahafantatra loatra ny Atsipriany. Fa no hazavaiko hoe mety voninahitra ny andrina raha manambady olona ambany firazanana amina. Tena tsy haken'ny ray aman-dreny andrina mihitsy izany hoe ampihety voninahitra azy izany. zany mihitsy ny ainako ny tena marina mantsy tsy neken'ny ray aman-dreny raha maharo mihitsy ny vadinay Raha maharo ny anaran'ny vadinao. raha maharo tsy nanaiky mihitsy ry zareo fa raha maharo no ny sisika ny vady izay fa isika ny tazona amin'ny fombany
ie de toy izy nyresaka ao fa nitapahako fotsiny. Tsy maninona zany ka alahelo nanavesatra anao tao ely zany. Ie de toy izao kaina aloha ary de nanontany any izy hoe mety tsy avelan'ny ray aman-dreny mihitsy zany raha voa tsy andrina nyvatanjanany, de nyvaliako hoe mety tsy avelany mihitsy fa mety ariantsy ho zanantsony aza. Zay ny resaka tena naharitra farany de avy eo lasa tampoka tao le zanako, tsy fantatro hoe lasa taiza na taiza, tany heritaona sy tery-volana teo eo angamba de miverina izy sy ny zanany kely ifitahiny eo. De ahoana ny fanazavany? mifona ary dada, zay fotsiny naveriny. Zaho moa tsy nahita ho tenenina mihitsy, nifangary tao an-tsaiko tao ny atairana, ny atezerana, ny alahelo. Nahontsaha loatra ny fahitako azy niaraka tamin'le zaza izy indrindraindrindra. Fa ohatrany ahoana izy tonga tao aminao? Nahibe anga? Tsy nahi mihitsy izy, nahazo aina be ary izy, fa hitako hoe reraka be zany. Tsy natorany angamba sa noana, sady nisy naratra ny sandra sy ny tongony. Naratra? Fa naratra naninona? De tsy haiko mihitsy ny akanjo ny hitako hoe akanjo tsara ihany fa nisy may. Nisy may? Fa inona zany no nitranga tany? De ahoana ny fanazavany? Tsy mbola nanontany aho, ary hatramin'izao tsika miteny zao de tsy fantatro mihitsy ny zava-nisy tany. Tsy afaka nyresaka tsony zany nareo mianaka avy eo? Nangataka sakafo tamika izy fanoana mafy ony, ray andro tsy ninona. Nefa nampinono? De nikiropaka tamin'iny aho, nilatsaka ny ranomasoko nijery azy ny bozibozika ny sakafo narosoko azy. Voavoaka izy io ianao de namonjy fandriana de nampinono de natory. Ndry reraka izy zay. Eritreretinao fa tsy mpampanao an'izany fa nivavaka mafy azy mianaka, sady manontany tena hoe fa taiza izy. Nanambady izy satria nanao peritra volamena tsara tarehy boribory misy fokely zay. Misy fokely? Fa ahoana? Nanao peratra misy fokely zay koa rehetra. Fokely roa. Roa? Moramora. Mitovy ve ny zavatra ho atsaitsika? Angamba hoe mety mpivady ve mialy sy riza sa... Ary zanak'izy ireo iarena sy fitahiana? De ahoana nefa? Saraka ry zareo de samy mitondra zaza ray avy. Nefa raha mifahafantarako ny toetra ny rija, tsy hanary vady aman-janaka izany izy. Sady raha efa tany an-tranonay izy tsy maintsy mbady tonga nandalo tany na de sady raha efa tany an-tranonay izy tsy maintsy mbady tonga nandalo tany na de hijeriny zanany ihany aza. Fa izy zany tsy miverina tao aminao tsony mihitsy. Tsy niverina tsony izy. Izy nanatitra ny arena kely zay de izay. Tsy fantatro tsony hoe maty sa velona. Mampalahelo sady mampieritreritra. Mialika eo na rary mafy de maty andro vitsivitsy tateo arena. Sao de anao fanadihadiana kely tsika izy ianao. Hevitra mety tokoa zany de aiza nefa? Hitako ny hevitra. Aleo jerena ny kopian'izy da tsy maintsy misy toerana naterahanao. Zay tokoa. De antsika manao fanadihadiana. Mila vola nefa zany de mila fotoana koa. Aleo zao natao jerena aloha zay toerana zay de mijery fotoantsika andeha hananany. Tsy maintsy fotoana velan-tsasatra zany ko. Izy davy avela rery eo. Mahary maninona moa raha mifialan-tsasatra ny paky? Mety zay. Fa miankina amin'le toerana koa ange. Jerena aloha le toerana de mifandefa mesazy na mifampiantso rapitso. De eo vao mifanao fotoana indray. Sa ahoana zay anao? Mety zay.
Ary iny ty mampitsikitsiky andry ity? Inona ary eo? Misy katilesy ihany. Mofo baolina be amin'ny bebe ramiadana. Tsy goûté le izy ka ela kosa kanina Tsy fantatro raha zany ka. efa fantatro. Hitan'la ke ho bebe ramiadana sy dada be ramora mifanao fotoana tany ivelany tany. Za ve? Ie, Taiza? tsy haiko hoe nampiaraka angamba. Aiza koa fandriko. Olona efa antitra be reny ve dia ampiaraka? Tsy haiko aloha fa izay fotsiny nifanao fotoana tany zareo. Inona fotsiny ary ho elany ny fanaovana fotoana tany raha tsy hanohy an'ilay resaka tany an-trano tamin'iny? Eny e, mety ho marina ihany ny tenenindry. Zany anie mahatonga ny teny hoe tena mbola grand iny dada be ramora iny ry reny e. Tena mbola enjana be iny na isera. Inona koa fa bebe ramiadana ny tena manja. Ary raha mety ny kajy dia mety ara hipetraka amin'izay tsika e. Ie, tian'la koa nga zany. Ieko, amin'izay tsika sindry miara milalao foana, dia miaraka mijery dessin animé foana. Barbie, Ladybug, Princesse Sophia. Spiderman, Batman, dia miaraka mihinana katilesy be dia be. Nen'la koa hanina foana. Dia mila hevitra zany tsika andaminana ny zareoko. Hitako ny hevitra. Mesazy. Mesazy ahoana ho ela? Aleo rehefa mirava teneniko andriny atao e. Tsy ela be nefa ela ela midorororo be foana rehefa mangorona entana. Dia maninona nefa raha manampy andry e. Raha mory tia mandefa mesazy ity, ao hoe vakina, salama, tianao ve ny fionatsika androany? Dre, fa ahoana koa ary izany fanontaniana izany? Inona rena havalika an'ity e? Andraso. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany? Inona ary no tiany hatongavana? Mba tiako ho fantatra fotsiny koa. Ary raha ianao no anontaniako, tena tiako be mihitsy ary ianao mitovy izany sika. Dia roviana indray ny manaraka, tsy azoko roviana ahoana? Andraso hoe anontaniako, efa hitanao ve ilay toerana noresahantsika iny? Aleo any amin'izay toerana tianao e. Tena tsy raha mora tia miresaka ity. Aleo valiako ihany aloha. Aleo ary fa miantso anao ary rapitso e. Aleo mesy ihany fa tsy dia maheno loatra ny sofiko. Aleo manaraka ndray. Saza daladala mihitsy. Mba ezana koa zany nataon'le boikely iny zany. Tena marina e. Hafa baraka mihitsy. Azafady raha miatana. Tsy maninona re zany fa ianao koa e. Anaro moramora fotsiny izy. Eny e. Tsy maintsy anariko mihitsy izy. Dia ahoana, hitanao ve le kopia-ny arena aloha? Tianetiko ity ka. Ary ny amin'ny fitahiana? Fitiako. Hatr'izay koa tsy zany mikarakara momba ny zaza fa ny zanako. De tsy tsaroako mihitsy. Io zany le toerana. Aiza ho aiza eto Madagasikara moa zany izy ity zao. Any atsimotsimo any io, amoron-dranomasina. Dia raikitra zany fa ho any sika hanao ny fanadihadiana. Raikitra ka. Dia ahoana ny akisy? Izy ta io Tsy maintsy entiny izy zanyko. Tsy maintsy any amin'ny vacances de vacances zany Ny resaka vola aleo amin'izany mihitsy vao miresaka satria tsy fantatra ny fiovaovan'ny saran-dalana.
hafa be ho an'ny olona ty. Tozara fa miakanjo daholo. Hita ho aho, soarita be fotsiny fa tsy misy akanjo ambony, na akanjo ambony kely dia kely. Fa elava eo tsy mafana manao an'iny akanjo lava-tanana be iny e. Efatra any Antananarivo io lahy tsy mety fa manao akanjo lava-tanana be foana. Tsy mafana? Io lahy ary tsemboka be mihitsiko. Marary eo nge lahy e. Ao alako fa sao dia safitry ny hafanana eo ianao e. Tsy mimeme anahy eo ndria. Way, fa ino reny amin'ny sandry ny lahy sy ny tanany lahy reny? Izay ary le efa noteneniko teo. Za rangahy tsy minamana amin'ny harena intsony aho. Fa za angany ome any lahy. Za zanalahy elo be ve de fa nanino reny sy fitahiana? Tsy fantatro. Mety mahita mbola kely ngamba. Fa efa teo foana reny fa fianiko fotsiny. Zay reny vao hitako. Za zany efa teo any an-dranomasina be mihitsy. Za koa ariko, fa manino netsika azy bebe a? Andraso aloha hiandry any dadabe Ramora dia ho any amoron-dranomasina isika e. Iny anisy vatamy. Atao amin'izay ary e. Nanao hoana ny tao? Andao aloha tonga dia ala teto e. Manakana posy. Misy zavatra tsy azoko sy tsy dia milamina loatra. Ho aizy tsika. Izay ale mety foana fa ndao aingana fotsiny e. Any amoron-dranomasina izany no le. Fa ahoana ny tany Ramora? Vao nanonona ny anaran'ny Rija dia efa hitako hafahafa be daholo ny olona tao. Ohatra ny natahotra sa mailo, tsy haiko manazava azy e. Zany ve fa ahoana? Ohatra ny hoe nisy zavatra goavana be nitranga taty na voasaringotra azy roa. Fa tsy fantatro nefa. Azafady aminareo trompoko. Ahoana ny anao izay Ramatoa? Sodra mba misy vola kely aminareo any fa trenanona be anefa tomana mbola vitranana sakafo. Ty ary. Aleo ampiko an'ity ary. Ary tao mandindinika be anay ianao izany. Fa marary anga ianao? Ray aman-dreniny Rija sy mialy ve nareo? Ie, fa mahafantatra azy ireo anga ianao? Tena tsy fantatro ry zareo ka. Fa hitraka ianao teo raha misetary amin'ny baraon'ny komina nanontany azy. Taitra ny olona tao satria na fantatra tsara ny fahatroran'ny zanakareo, indrindra fa iritra. Dia aiza izy izao e? Dia ahoana ny atao Ramora? Anaraka ny tenin'iny Ramatoa iny ve sika? Nefa ry izy ohatra ny mampatahotra be izany na mijery azy aza. Aleo arahana ihany izay niteneniny aloha e. Tsy tazanao fa misy tovolahy vitsivitsy mitazana antsika iretsy ambody kokoa iretsy. Aty foana ny masony dia rehefa mijery ana dia mody tsy mijery aty ry zalahy. Ohatra ny mampatahotra kosa ny resaka izany a. Sao dia atsoiko ny ankizy. Ie, bajaja no sakanako fa tsy tokony misaraka tsika. Arena, fitahiana, andao amin'izay fa arivotsika e. Fa maninona aty tsika azy bebe? Misy olona tadiavintsika ety. Ohatran'le amin'ny film horreur be reny le toerana ary areny e. Aiza ho izay ity izany no ahitana n'iny Ramatoa iny. To tena toerana mangadiady be fotsiny izy izany. Dia gagako, izany no lazako taminao hoe ohatra ny hafahafa ho ahy izy iny. Ohatra ny hoe mpamosavy ve? Taitra be mihitsy azafady. Azafady raha nanaitranao ahako. Tako izany fidrerinao izany koa ny fidrerin'ny olona. Raha soamena no anarako. Viavy mena hoy ny olona. Noho iza mitrokatroka monina no ilazan'ny olona fa mpamosavy. Tsy mampanina nefa izany e. Amin'izay koa tsy misy manelingelina. Fa aiza ho izay ity ny tranonao? Andao fa atria ambadikatry. Io ny tranoko. Ary tongeza be nefa tsy tazana avy ery e.
ka taako nyretrika rehetrarehetra e. Ary iny ny tsy dongo tany itsy io ve tsy fahasana io e. Andao aloha mandrosoa nareo, andro rakizy a. Bebe, hiditra ao ve tsika? Andao fa inona ny atahorandry e? Avia dia akaikoko raha matahotra ianao e. Avelao izy eto akaiko ka. Mipetrapetrahanareo e. Tsaratsara angamba izy dra mba ataotsika hatrany efitra ilany asa aloha. Tsy aleo ve izy eto ihany e. Ka mety ho zaka ny zavatra ho tratraraiko anareo eto e. Sady ao ane misy kilalao be lehibe azony lalaovina e. Afaka mijereo nareo lehibe aloha raha matahotra. Ka eto koa kilalao be dehibe fotsiny ato. Avia tery arena sy fitahiana. Why e, misy bary bakoly be dehibe reto. Batman, Superman na Spiderman? Eo aloha nareo dary a. Mitenena raha misy zavatra ilaina andrao ary. Tsy fantatry ny mety ahazo aho oriana zao resatrika zao fa tsy maintsy ambarako ny marina. Nareo moa zany zao ray aman-dreny ny zavy raha tsy mahadrisy ny manontany. Zany reny rija fa izy kosa ny ray ny mialy. Izy no raha miadana dia za ramora vo roa volana mahery kely teo fotsiny izay ny fankafantaranay. Raha ny fahazahoako azy dia tsy navelanareo mivady hoe izy roa no nahatonga azy nandrositra taty. Tsy dia izany loatra e. Ny ray indrija no tsy nanaiky ny anambadiany rija ny mialy satria ho ny taranaka andrina ry zareo. Ny ray indrija io. Ie, ary tena masika mafy mihitsy izy amin'izany a. Dia izay angamba no tsy nitondra ny rija ny mialy tany an-trano mihitsy. Nareo sy mialy zany mbola tsy niona mihitsy. Mety niona ihany angamba fa tsy tsaroako. Dia tonga teto izy roa kely sy netra keliny. Raha ny fitratrarany rida dia tany amin'ny hotely izy ireo aloha no nipetraka. Dia nitrady asy ritra sady nitrady trano miandalana ihany ry zareo. Vetivety ihany dia nahita asy ritra. Dia nahita trano hipetrahana ihany koa izy ireo avy eo. Efa nananatra irikony izy dia nanokatra varotra. Nandehibe ny varotra nataon'izy ireo. Izy roa koa moa nahay nandray olona tsara mihitsy. Hany ka niteraka fialonana ho an'ny sasany. Ny tena ny alazo mafy dia lehilahy ray mpivarotra avy an'Antananarivo izay. Fano ny anarany. Nanaratra azy eran'ny tranàna nataony. Lasa nisy nakahala azy koa ireo tompo-tranàna sasatrasa ny vokatr'izay. Fa ny tena nampitombo ny lozany tatao taminy dia ny fisian'ny zazakely kambana nateraka izy ireo tao arindrina kely. Za vao mazava izy dareto izany. Ie, mino aho fa izy dareo izany. Fa ahoana izany no nahafantaranao azy roa e. Mpividy zavatra tao amin'ny zareo aho e. Mpitrosa entana tao. Dia farany lasa mifakahazo izay. Za koa ane avy any Antananarivo any fa noho ny fiainana dia lasa nidranona taty. Dia toy izy ihany hoe fitantaranao. Vao teraka kely dia efa niparitaka tao an-tranàna fa teraka kambana ritra sy mialy. Efa nisamonomonina ny olona satria fahady kambana ny tanàna. Vao maika naporisika ny olona fano. Vao naheno fa nisy andrian'olona ho avy hamono ny zazakely dia lasa niazakazaka namonjy azy efa mianaka. Efa hoe andrositra izay ka nanapa-kevitra fa hizara lalana. Za hitondra ny fitahiana kely. Izy roa hitondra ny harena. Kinandro ny salasala mialy dia nanaraka. Saingy teo ampandrosirana izay no tonga ry zareo. Tsara afina nefa izay ka titran'izy ireo. Dia nidora ny trano. Samy nitondra ny zaza araka ny fampiresahana izay. Dia teo no nampisaraka anay. Mialy sy fitahiana ny etiko tety fa iritra tsy hitako raha tsy andro vitsivitsy taty aoriana.
teo izany ny fotoana nahatany amiko azy. Tonga tany izy nanatitra ny arena kely niaraka tamin'ilay akanjo kely vitsivitsy sy ny taratasy momba ny zazakely. Da avy eo izy lasa de mialimianaka nampandrosiriko aingana. Vao maizimaizina de nalefako fiara be hiakatra any Antananarivo. Sy nahatrondra vola firy izy noho ny amena. De izay kelitra tri no nomeko azy. Tonga tany amiko mihitsy izy fa misaotra anao aloha e. De aiza izy zao? Efa maty izy. Narary mafy izy de maty. Efa 7 taona izay. Miala trimina mofo tamandry. Ary ritsa. Vao tonga teto ritra de nifanoditra tamin'ny fano sy ny tariny de nidaro andry zareo. Andriamanitra, ny zanako. Tafandrositra izy nakatry amiko. Naratra mafy be mihitsy. Rehefa voatratrarany daholo ny zava-nisy rehetra de trapotra ny ainy. Tsy rariny kosa. De aiza zany izy no milevina? Ao amin'io dongotrany hitranareo ivelanao io. Merci tatabe sy bebe a. Nafinaritra be ny vakansy. Sady ny ampy bebe iray koa tsika. Ao nareo da mipetraka eto akaiky ny bebe Rasoa eto fa aleo zay sy bebe no miara-mipetraka e. Raikitra le tiany endry zareo a. Tsy maintsy hoe iray trany ihany zany tsika sindry. Ie, milay be zany e. Ie, fa tsika tsy vady a. Koraha tsinonako. Miara-mipetraka fotsiny tsika. Aleo zareo anao izay ataony ihany. De ahoana zany ny atao raha mora? Tsy maintsy ho lazaina mihitsy tany marina ko. Ary ny tantara rehetra. Malefa tsy kelikely iny satria mety tsy ho zakany raha amin'izao taona izao. De hiary hipetraka izany izy ireo? Ie, fa itsika zao no ahoana. De hiary hipetraka koa ve? Aleo aloha diniana. Ary tao matahotra mafy ianao. Ka tena hanavao hiara-monina amin'ny lehilahy indray aho zany ko. Eny e, sarotra aloha le izy. Na za koa aza sahiran-tsaina fa rehefa tonga any zany ho hita eo e. Tsy aloha zavatra mahafinaritra amin'izay no eritreretina. Marina izany. Tatabe anay sy Bebe anareo. Tantara nosoratan'ny Rado Luc Pasco, nototosain'ny tsiky fiononana, Louise Ravelosoa, Zoma Aminirina, Sofaniry, Fetra Sarobidy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ara teknika, Mamiasina.